dia faly miarabatsika rehetra izay manaraka ny tsy mandreny sampona amin'izao fotoana izao. Anisany zava-dehibe ny miresaka ary zavatra efa nataonay hatramin'izay ka hatramin'izao izany miresaka izany sy ny mampanetena zavatra tsy ho tanteraka. Noho izany dia miresaka amintsika rehetra androany tahaka ny ray aman-dreny, tahaka ny olona efa nahazo taona mitantara sy mitanisa angano amin'ireo akizy no iresahako aminareo. Ka manasantsika rehetra iresadresaka itafatafa ao anatin'ny fandaratsika. Tsy misy ny madio tsy misy pentana fa samy manana ny fahalemeny ny tsiraray avy. Ao anatin'izany fahalemeny izany no ilazana amintsika hoe izahay dia tena madio. Efa nanatitra ilay taratasy fiarovatena ireo député miisa 570. Zany ilazana amintsika fa maro anisany anay mihoatra no ireo 370. Ary zany ihany koa no ilazana amintsika fa izahay dia mahavita miaro teny. Fa raha tsy mahavita miaro teny izahay dia hoy izahay hoe lany fotsiny ny vola izay efa notsinjarana tamin'izy ireo. Tao anatin'ireny fanaterana ny taratasy fiarovatena eny anivon'ny ACC ireny dia efa tapaka fa tsy maintsy hanao copie-coller indray ho ahy izahay. Izay ilay lazaiko amintsika hoe tena tsara ny manao copie-coller. Ka amin'ny asabotsy dia isy ny etsika lehibe izay tsy maintsy ho tanterahanay eny amin'ny Coliseum. Manasantsika rehetra ho tonga fa isy fizarana vary ary tsy isy itsipona ny latsaka ntsony ianareo. Fa raha mbola misy tsy mahazo dia hoy izaho hoe tonga avy eny. Tena ilaina ny miaro tena ary zava-dehibe ny fanadiova-tena. Ny mpifankatia aza miaro tena sondrao tratrany voka tsy niriny. Maty afany tenana izahay tratran'ireo ataontsika hoe mpisopatra dia hoy izaho hoe tsy maintsy miaro tena izahay. Ianareo izahay mialina anay dia hoy izaho hoe mianasa kely andry fa efa ho avy any amin'ny fifidianany. Izay volana vitsivitsy ve dia tsy ho andrinareo dia hoy izaho hoe andrinareo izany. Manao antsoavo amintsika rehetra. Manao antsoavo amin'ny mpivarotra kitay menaka, ny mpivaroboanjo ary ny mpivarodrano naza misy atsika. Miantso anao aho. Tongava iaro anay fa tena ilainy izany satria tena niasa izahay ary navita nampandroso ny firenena. Porofony izany dia hoamboaritsika ny lalana mampitohy ny Vohimara sy Ambilobe. Hoamboaritsika rehefa mandeha ihany koa ny tetikasa fanitarana ny Seranatsambony Tomasina. Efa mandeha ihany koa ny tetikasa fanitarana ny Serana Mpiaramanidina Etsy Ivato. Tena miasa izahay fa milaza an'izany aho. Raha tsy miasa izahay dia hoy izaho hoe miendrika aminay izay zavatra sahaza ho anay. Izay ihany koa no mamarana ny resadresaka izay ataontsika ho amin'ny fandaratsika androany. Raso ho antsika rehetra izay ao anatin'ny asa izay tanterahantsika. Efa nakatra 8 isan-jato ny karamantsika rehetrarehetra ary efa nahidina ihany koa ny vidim-bary satria fotoana fiakaran'ny vary izao. Ary ho antsika izay te hividy vary mora dia midina any ifotony fa tena azo mora isika. Na fanteantoka ny tatsaha zany tsy maninona. Ary miraha soa antsika rehetrarehetra ao anatin'ny fandarana dia hoy izaho hoe amin'ny manaraka indray.